Fotoanany fampalalam-baovao ariva eto amin'ny televiziona malagasy indroary ireo lohatenim-baovao. Nampiakarina ho 12,5 ny tanjana-bola fototra natao directeur ifezana ny vidin'entana sy hitandronan'ny fitoniana toe-karena eto amintsika. Amerina nokatra ireo fitrandrahana solika sy gazy eto Madagasikara ny fanjakana anatsarana ny toe-karena sy ny farim-piainan'ny Manampy amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana ny fitsidiana valan-javaboary, manampy ny tanora ao anatin'izany ny orinasa Colas. Miaraba tompo-klasy sy tompo-vavy tonga soa tao anatin'ny fampalalam-baovao manasa antsika rehetra ary anaraka hatramin'ny farany amin'ny tia alarobia 10 aogositra 2024 ity. Trangana tsy fandriam-pahalemana azo lazaina hoe alatr'olona sy resaka von'olona ihany no niseho tany amin'ny distrika ny Faratsio fokontany Antanety be. Araka ny fantatra dia renim-pianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany lahy-kely ray volana no voalaza fa nisy naka tao an-tranony ary hita teny amin'ny manodidina ihany avy eo saingy efa tsy nisy aina intsony ilay zazakely. Ilay reniny kosa naratra no hita ny trotro ny zanany efa maty. Raha ny fantatra ihany koa araka ny voalaza dia nakapoka tamin'ny vato ny lohan'ity zazakely nodimandry ity. Voatonona amin'ity trango ity ny resaka sorona saingy mbola tsy fantatra mazava. Ilay renim-pianakaviana izay mbola tsaboiny eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao tsy mbola afaka ny tantara tsara ny nahazo azy. Noraisin'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fitsaboana azy ary efa eo ampanaovana ny fanadihadiana lalina ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Natasha Asim-bola sy Firarjona. Nisy trangana fanafiana tokatrano niaro fangalaran'olona tao Ambatomitety, fokontany Antanety be, distrikany Faratsio. Zazalahy-kely vao iray volana sy herinandro no hita tsy nisy aina intsony niaraka tamin'ny reniny ny alahady maraina teo akaiky ny tranon'izy ireo rehefa tsy hita nandritra ny efatrandro. Dia alahady izy andeha trano ny olona alahady maraina. Dia alahady vao maraina izy tonga tao akaiky an-trano zany teo Ambodikisika izy zany tonga. Misy nametraka teo Ambodikisika alahady vao maraina. Dia teo lasa tao ny mpiambina ny mpanaraty dia sy mpanaraty taty amin'ny farana rena nahita azy teo Ambodikisika. Nefa vahoaka nandalo teo fa tsisy nahita anazy fa olona kireva aty arena no nahita azy. Jerena moa izy dia nalaina dia tsy natyena izy teo. Dia nentina nanakana-trano. Dia jerena ilay zazakely efa tsy maty. Dia izy efa niatsan'ny dokotera avy aty Faratsio. Tonga dia nentina ambulance avana an-tanàna izy nalaina avy any tao dia Faratsio. Teo Faratsio dia misy zavatra tratrany marary tratrany teo anoloany zany dia tsy vita eo Faratsio. Tsy maintsy nena lalana indray hiakatraka aty an-tanana dia izao tsy azo izay tonga ity izao. Araka ny fantatra dia niaran'ny herisetra ilay renim-pianakaviana. Tsy tao an-trano ny vadiny tamin'ny fotoana nitrangan'ny herisetra fa nivoaka ny karama. Ny mpiara-monina kosa no nampandre azy fa tsy hita ny vadiny sy ny zanany. Tonga nitsidika ary nampahery azy mivady ny ministry ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo delegasiona avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Nambarany tamin'izany fa ny fitondram-panjakana no miantoka ny lany rehetra amin'ny fitsaboana. Fanampina izy ity, solon'ny ranom-boankazo entina mikarakarana ny mamany ary mbola mamerina teny fampaherezana nareo ary fasitrana feny ho an'ny mamany. Andriamanitra ny hanampy sy hanome hery sy fahasalamana nareo ary hiaro anareo mandrakariva. Marihina fa misy ny mpitandro filaminana izay miambina azy ireo ao amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao mba hiarovana ny ain'izy mivady. Eo ampitadiavana ny marina mikasika ity raharaha ity ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao.
Ny zava-misy tany Mananjary kosa olona efatra no naratra vokatry ny fianjerana toeram-pivoahana ho an'ny daholobe na ireny antsointsika hoe WC publika ireny vokatry ny onja no nahatonga izay satria manamorona morontsiraka ity toeram-pivoahana ity zazalahy kely 13 taona no anisan'ny naratra mafy tao anatin'izany nandefa fiaramanidina manokana ny filohan'ny fanavaozana nakazy any Mananjary ary hitondra azy aty amin'ny hôpitaly aty amin'ny HGR. Mbola mpikirakirana ny vaovao mikasika izay ny namana Natasha sy mbola hoarahintsika rehefa avy eo. Resaka toe-karena mbola anisan'ny fanamby lehibe hatrehan'ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny vidim-piainana. Eo anatrehan'izay dia nandray fepetra ny banky foibe ny Madagasikara nampiakatra ny tahan'ny zana-bola fototra na ny taux directeur ho 12.5 isanjato. Fepetra izay noraisina hifezana ny fiakaran'ny vidin'entana sy hitandrona ny fitoniana ara-toe-karena eto Madagasikara. Androany no nampafantarina izany tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Carlton Anosy fotoana nanazavana ihany koa ny pitsopitsony ara-teknika rehetra momba ity fanapahan-kevitra noraisin'ny Banque Centrale ity tojo fanomezana sy firaritsana. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana nandray fepetra ny banky foiben'ny Madagasikara nanapa-kevitra ny komity misahana ny politika ara-bola eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara izay ny ampiakatra ny tahan'ny zana-bola fototra na taux directeur ho 12.5 isanjato raha 12 isanjato zany teo aloha miatra avy hatrany io fanapahan-kevitra io. Tanjona amin'izany ny ampiadana ny fiakaran'ny vidim-piainana iarovana ny sandan'ny ariary manoloana ny vola vahiny ary hitandrona ny famarina toerana ara-bola sy ara-toe-karena eto amin'ny firenena. Mahaleo tena tanteraka ny banky foibe manao ny zavatra araka n'izay fahitana zany ny analysina ny zavatra afana zany io zany dia anatin'ilay teneniko teny manatanterantsika zany le famarina toerana ny toe-karena zany stabilité zany macroéconomique zavatra zay. Anisan'ireo fitaovana ampiasain'ny banky foibe maneran-tany ny fampiakarana ny taux directeur mba hifezina ny fiakaran'ny vidim-piainana. Rehefa miakatra io tahan'ny zana-bola fototra io dia mety hitarika amin'ny fiakaran'ny zana-bola amin'ny fampindramam-bola ataon'ny banky ara-barotra izany. Vokatra izany dia mety hiena ny fangatahana fampindramam-bola sy ny vola mivezivezy ao anatin'ny toe-karena ka manampy amin'ny fampihenana ny tsindry mampiakatra ny vidin'entana. Na izany aza mbola afaka mahazo famatsim-bola ireo tetikasa heverin'ny banky ho matanjaka sy mahavelom-bolo. Tsy manana intérêt mihitsy ny banky foibe sy ny banky primaire hoe ho sepitra ny entreprise anankiray amin'ny findramam-bola izay ataony. Ny findramam-bola zany dia tokony anarina izay ampitombo ny fiarakarena ny orinasa iray. Dia ao anatin'izay no misy ny hoe fifampitsinjovana angamba ny filazako azy rehefa hita ny banky primaire anankiray hoe tena tsara ty projet ty dia azon'ireo tsara atao ny manome manalefaka ny tao amenana azy. Araka ny antotanisany navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara tafakatra 8.9 isanjato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny volana Jona 2024 raha 9.4 isanjato zany tamin'ny farany 3 volana voalohany tamin'ity taona ity. Anisan'ireo antony nanosika izany ny fiakaran'ny vidin-tsolika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny olana ara-jeopolitika indrindra ny tany Moyen-Orient izay nitarika ny fiakaran'ny vidin'ireo entana farana. Noho ireo rehetra ireo no nanapahany banky foiben'ny Madagasikara ny ampiakatra ny taux directeur ho 12.5 isanjato. Fa efa miroso amin'ny dingan'ny famaraparanana ny asa fantarana ny Sranatsambo ny Tomasina. Anomboka amin'ity volana aogositra ity ny fampitomboana ny velaran'ny toeram-piantsonan'ireo fiara lehibe izay mpitatitra entana. Nijery ny fandehan'ny asa tany an-toerana ireo minisitra Dimy Mianada membre nivon'ny gouvernementa raha namita iraka tany Tomasina izy ireo. Jaona Dimy Olotsalama.
Anisan'ireo asa goavana atao eto Toamasina ny fanitarana ny seranatsambo eto an-toerana hatramin'ny taona 2024 nefa natomboka ny asa fanarenana ary miditra amin'ny andiany farany ireo tompona andraikitra amin'izao ka asa roa avy hatrany no hatomboka amin'ity volana aogositra ity. Kendrena hiakatra avo efatreny ny fandraisana ireo fiara lehibe mpitatitra entana nanokanana velarantany 410 hektara ary hovitaina amin'ny taona 2024. Izay le mahatonga anay miresaka multimodalité tsy canal raisa lalana ray any zany hitondrana ny retanareo fa hoezana diversifiena izy de ny lalamby koa zany ho ampidirina anatiny ao ary izay indrindra no nahatonga ny hoe teto le toerana satria ity toerana ity de misy lalamby eo ambadika eo raha hitantsika de io lalamby io no crevana bretelle eo amin'ny 1 km 300 ampifandray anazy am'le port sec zay hitantsika ty eo de eo am'izay no isiny le fitanterana mba afluide an'le izy de ny lalamby ny locomotive zany no hitatitra le marchandise avy any am-port makaty sy le avy aty makany am-port de ny camion am'izay fotoana zay tsy miditra mihitsy tsony any Toamasina any am-port fa de eto izy no mijanona fa izay étape zay phase faharoa zay fa le phase voalohany aloha zany rehefa vita le parking eto de tonga eto izy de karakaraina eto izy de mahazo gate pass izy vao makany am-port zany hoe tsisy filaharana tsony zany ataony fa olona efa manana gate pass izy no miditra makany am-port zay digitalisé moa zay rehetrarehetra zay de amin'le phase 2 tsy makany tsony mihitsy izy fa eto de vita ny fangalana sy fanateran'entana de ny lalamby no à travers le locomotive mitondrana any l'entana makany amin'ny port. Conteneur valoalina sy roetsy no viany isan-taona ho kirakiraina eto izany hoe fiara lehibe mpitatitra entana 900 isan'andro izay heverina fa hampitombo ny fitohanana sy hampitombo ihany koa ny fahasimban-dalana eto an-drenivohitra antony hirosoana amin'izao asa fanitarana izao. Fa isy phase maromaro zany no atao eto de ny phase voalohany de ny fanamboarana parking amin'ny toerana hitantsika ato aoriana akato isy parking pour 500 camions aloha zany ny anombohana anazy zay kasaina ho atomboka ny 20 août ny asa eto de mazava ho azy rehefa isy parking no mila lalana zay ampifandray le parking amin'ity le lalany RN2 bis ty zay mitohy makany amin'ny port moa izy ty à travers les voies rapides zay eritreretina ho vitaina koa amin'ny fin d'année ny travaux an'ireo sonomanao azy ireo iarahana amin'ny travaux publics. Tsy maintsy nafindra toerana ireo mponina atao anatin'ny faritra natantarahana tetika asa ary eto no ivitoerana misy ny komite teknika izay miara-misalaha amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mandray ireo mitoto taratasy ny amin'ny fandraisana ireo mponina amin'izao tokantrano 420 no efa nisitraka izany. Izay moa anisan'ny mponina teny amin'ny port sec 3 izay anisan'le toerana anaovana projet mpanjakana de anisan'le tratrany fandravana teny izahay anakaty de SPAT no nanome tany 250 mètres carrés sy lelavola ho fanampinanay. Nanao ny taratasy rehetrarehetra nanatitra azy teny amin'ny guichet unique satria misy guichet unique tetỳ amin'ny port sec 2 de naterina ny taratasy rehetrarehetra de natao ny safidy loa satria efa vita daholo ny lotissement tetỳ de natao ny fividianana loa de azo ny loa de namboatra trano. 520 tapitrisa dolara no teto-bola hanatanterahina ny tetikasa mboso amin'ny tokony ho izy ny fanatanterahina izany nidina tety fotony nijery misotry ny asa ireo mpikambana 5 mamaritra ny gouvernement atsapa fa hitondra fanovana BDB eto amin'ny renivohitra ny faritra Tsinanana ary hampiroborobo ihany koa ny toekarena eto Madagasikara izao fanatsarana ny seranatsambo ny Toamasina izao. Tsy alalavitra amin'izay isika rehefa avy nyresaka seranatsambo dia andeha ho resahantsika ny resaka tontolo an-dranomasina. Anaty atrikasa nanomboka androany itoeram-pitso ireo mpiantsehatra amin'ny tontolo an-dranomasina miara-mikaondoha amin'ny fanatsarana ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina eto anivon'ny ranomasimbe indiana. Ny voamiaran'ny ranomasimbe indiana na ny COI no mikarakara ny hetsika isy fehi-kevitra iraisana ivoaka ao anatin'izany ary ho ampiarina eto amin'ny ranomasimbe indiana ihany. Antsirakotomanana sy Firarjaona. Ivoaka amin'ity atrikasa ity ny drafitra asa vaovao maritana ireo lara-pamiana amin'ny fiara-miasa ny sampandrarany fahatseranana aty amin'ny ranomasimbe indiana. Ny CRFIM manafoy be isa-paritra amin'ny sana ny fampivondronana ny vaovao momba ny ranomasina.
ny CRCO na fohy be isaparitra misana ny fandrinana ny asa ary ireo mpisehatra hafa amin'ny filaminana an-dranomasina isam-paritra miaraka amin'ny fanohana ny voamerany ranomasina indianina. Eo koa ny fifanakalozana vaovao ary fanamafisana ny fahaiza-manao ho famongorana ireo trangana tsy fandriampahalemana samihafa eto amin'ny ranomasimbe indianina. Ny fandriampahalemana an-dranomasina dia ny rehetrarehetra no misehatra anazy firenena rehetrarehetra satria ny ireo fanondranana tsy ara-dalàna isan-karazany na zava-mahadomelona io na ireo arena ny firenena tsirairay ny espèce sauvage dia transnational zany hoe manerana tany izy io zany ka noho izany ilaina ny fiara-miasa akaika amin'ny ireo sehatra anankiroa ireo mba hahafahana mandresy ireo mpanao trafika isan-karazany amin'ny faritra misy atsika. Ny architecture régionale de sécurité maritime moa zany dia ohatran'izao ny ao anatiny misy an'le centre régionaux anankiroa CRFIM na CRCO dia misy an'leo centre nationaux amin'ireo firenena aty amin'ny faritra atsinanany Afrika sy ny andrefany océan Indiana. Madagasikara manohaka ohatra zany amin'ny centre nationaux dia manana ny CFIM. Dia ny CRFIM misehatra ao anatin'le faritra lehibe dia manome vaovao an'ireo firenena tsirairay ireo ao anatin'izay resaka fandriampahalemana an-dranomasina raha aroloza an-dranomasina. Ny androany moa zany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka hoe fanondranana na trafika tsy ara-dalàna amin'ny resaka drogue sy ny ireo antsoina hoe contrebande amin'ny ankapobeny. Mafimafy izay famongorana trafika na zava-mahadomelina izay ka antony resana azy bebe kokoa amin'ity atrika asa ity. Efa nisy efa ela zany izy io avy any amin'ny faritra ny Amerika any zany no tena anisan'ny fiavian'izy io ary amin'ny maro samihafa zany satria izy io zany phénomène efa zavatra maneran-tany ka sarotra be ny amaritana anazy hoe tsy maintsy avy ary fotsiny fa izy io efa fitadiavam-bola ataony izay tsy mataotody maneran-tany mihitsiny zany réseau zany izy io ka mety miainga avy any amin'ny amin'ny faritra Amerika any zany Latina any zany le izy misy miainga ihany koa any amin'ny faritra Azia any dia miparitaka maneraka an'izao tontolo izao amin'ny firenena maro ka mitady foana zany zareo ampandehanana azahoana n'le commerce zany azahoana vola ary tena fitadiavam-bola izay mety ho ampiasain'ny olona amin'ny asa ratsy ohatra hoe fampiroroana terroriste ary amin'ny resaka hoe fahazahoana arena tsy ara-dalàna blanchiment d'argent zany. Ary izay no baiko meko ny any amin'ny sistany any amin'ny faditseranana ampiasa amin'ny faditseranana amin'ny bureau de douane tsy mitsitsy mihitsy zay raha vao mahatratra n'ireny drogue reny. Isy fekevitra azo ampiarina mivangana araka zany aorian'ny roa andro. Dinikasa momba ny tontolo an-dranomasina iny fa ity vaovao manaraka rahantsika ity indray dia dinikasa mikasika ny arena ankibonin-tany. Dinikasa mikasika ny drafitra stratégique amin'ny fanavaozana ny andraikitra izay sahan'ny OMNIS na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques ratsa mangaika iray eo anivon'ny ministèren'ny arena ankibonin-tany. Voafaritra ao anatin'izany ny mikasika ny fametrahana arfanina amin'ny fanomezana fahazon-dalana hitrandraka mba ho tombotsoan'ny be sy ny maro eto Madagasikara. Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina. Telo volana no nanomanana ity drafitra stratégique ao anatin'ny fanavaozana ny asa sy ny andraikitry ny OMNIS na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques ity ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Ny zavatra efa nisy hatramin'izay fa hita fa tsara dia tazonina ao anatin'ny plan stratégique ity fa na izany na tsy izany koa tsy maintsy hisy ny fanavaozana izay mifanaraka amin'ny ataontsika hoe ny zava-misy maneran-tany sy ny eto atandrazana miainga amin'izay ary efa misy ny politique générale de l'État de refondation zay koa tsy azontsika adino satria ny OMNIS dia natao anao mise en œuvre ny politika apetraka ny ministère. Anisan'ny nodiniana tato anatin'ity dinikasa ny rahana tamin'ny ministère misana ny arena ankibonin-tany ity ihany koa ny mikasika ny balizy na ny arofanina amin'ny fanomezan-dalana vaovao ho an'ireo mpitrandraka. Maintsy misy ny atao hoe contribution izay omen'ireny maniry anao ny asa fitrandrahana reny amin'ny resaka sosialy
io le atsotsika hoe fonds minier d'investissement social. Faharoa tsy maintsy manao ny atao hoe RSE. Ny aty aminina ny RSE dia obligatoire. Fahatelo a ho an'ny substance minière stratégique zay nirasahana teo a dia miditra ny fanjakana. Mandray anjara ny fanjakana ao anatin'ny fitsirihana, ny hoe ny fanaovana exploration, ny fitrandrahana, ny exploitation, ary ny fanodinana an'ilay izy zany hoe ny transformation, ara-dalàna rehetrarehetra ny pitsipitsiny araka ny lalàna dia efa mipetraka ny ahafahan'ny fitondram-panjakana mandray anjara, mandray antanana ny ho avin'ity firenena ity amin'ireo akora zay antsotsika hoe substance minière stratégique. Tsy ifana fa ny taona 14 no nahantony famoahana ny fahasahon-dalana mitrandraka eto Madagasikara ary ny volana janoary 2024 no nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny fanokafana indray ny permis minier ka ny 20 volana Mey 2024 no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fandraisana ny fangatahana vaovao sy lalana arahana ao anatin'izany ka ny Omnis izay rafitra mangaiky ao anivon'ny ministera no rafitra teknika manana ny fahaiza-manao sy angon-drafitra ary fikarohana sy fanaraha-maso amin'ny fampiroboroboana ny arena kibon-tany sy ny hydrocarbure na ny solika sy ny akoranafo eto Madagasikara. Tafiditra anatin'io fanavaozana sy famola volana ny drafitra stratégique vaovao mikasika ny arena kibon-tany io ihany koa ny mikasika ny fitrandrahana ny gaz natoraly ao Mahaboboka sy ny fanadiadiana hitrandraka ny arena kibon-tany ao Bemolanga ary ny fitohizan'ny dinika amin'ny fitrandrahana menaka mavesatra eto amintsika izay sahan'ny Omnis ihany mba entina natsarana ny toe-karena sy ny fari-piainan'ny malagasy no tanjona ao anatin'ity drafitra stratégique vao volavolaina ity. Mbola mila Andrianjafy sy Roger Andriamanalina. Tetika sa 40 no ivoaka ao anatin'ny substance stratégique na arena ekipony tany izay manandanja ara-toe-karena toy ny volamena, ny grafita, ny kela sy ny sisa izay ivoaka ato anatin'ity drafitra ity ka hiteraka famoronana asa maro eto Madagasikara. Eo amin'ny resaka solika sy ny entona fandrehatra kosa dia nambara teto fa misy bloc pétrolier na faritra ara-geografika voafaritra anaovana fitrandrahana solika na gaz misy 500 mahery na andranomasina io na antanety ao anatin'ity drafitra ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fitrandrahana gaz natoraly ao Mahaboboka ao anatin'ny distrikta Sakara izay iverena na trandrahana. Isy ny fanentanana ny fotony iresaka amin'ireo comité de gestion local zany de gaz de Mahaboboka. Dia irositsika ho trandrahana satria efa misy io dia ny fanetsehana azy zany ny zava-dehibe mba hivadika ataontsika hoe énergie azo ampiasaina ary tsy ho ela be satria vantatsika fa raha hitrandraka ny ataontsika hoe solika atsika na ny gaz dia misy dingana anankitelo. Ny fikarohana famantarana ny zavatra ananantsika dia rehefa aveo ny karazana anaty farangososina ny hoe plan de développement omen'ireny compagnie reny arahantsika maso akaika dia amin'ny farany izy manao ny fitrandrahana zany na ny exploitation. Toy izany ihany koa ny mikasika Bemolanga ao anatin'ny distrikta Moravenibe izay efa hita fa tsy mila trandrahana intsony. Eo ny alalantsika azy inona sy inona daholo mialatsiny ihany amin'ity teny ity hoe ny azo ampiasana azy possibilité zany amin'io dia ohatrinona ny mety ho vidiny amin'izay fotoana izay tsika vao afaka mivarotra amin'ireo olona mahazo ny tsenam-barotra eto Madagasikara hanao ny lalana na ataontsika hoe infrastructure routière eto Madagasikara hoe misy eto Madagasikara tsy mividy any ivelany intsontsika. Menaka mavesatra izay mbola mitohy ny fampitaniana na miaraka amin'ny orinasa mpitrandraka. Ry manitikitika ny vahoaka malagasy hoe manana huile lourde atsika. Io efa hita maso. Fa eto zay dia miteny. Ny Omnis no lazainy lalàna isolotenan'ny fanjakana malagasy, isolotenan'ny vahoaka hitady ny tombontsoa sy hiaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Dia ao anatina ataontsika hoe lalana mazava ny fampidiniana.
efa atao anaty nanomboka tany amin'ny volana mea no mifampiresaka zahay amin'ny kompania zay mpitrandraka ao ho fantatsika io ary miady mafy zay ady ny atao anatin'io satria io dia fanarana tany amin'ny taona 4 dia mbola tsy vita hatramin'izao vao omaly nomaly no nanotoy zany fampidinena zany ary itoy rapitso nambarateto moa fa isy hatrany ny tatitra ao anatin'ny mangarahara amin'ireny fitranitranona ary nakibony tany ireny ho tombontsoa ho an'ny besinimaro. Efa voninao ny vaovao mikasika ny trangany seho tany Mananjary Androany. Olona 4 no naratra vokatry ny fianjerana toeram-pivoahana ho an'ny daholobe na WC publika iray tao Mananjary. Vokatry ny onja no nianjerana izay WC publika izay satria somary mahazo morontsiraka ny toerana nisy azy. Zazalahy kely 13 taona no fantatra fa naratra mafy tao anatin'izany, nandefa fiaramanidina manokana ny filohan'ny fanavaozana naka azy ary avy hatrany tenentina tao amin'ny hôpitaly Agera eto Antananarivo izy. Natasha Simbola sy Ambintso Andriamaservelo. Olona 4 avy amina fianakaviana samihafa no nianjeran'ny toeram-pivoahana ho an'ny daholobe Androany tokony ho tamin'ny 9 maraina teo amin'ny moron-dranomasiny Mananjary, fokontany Masindrano, vokatry ny onjan'ny ranomasina. Ny roa tamin'izy ireo no tena vomafy ka tsy maintsy nentina namonjy hôpitaly. Anisan'izany Tiavina 13 taona izay voatery nentina aty Antananarivo vokatry ny ratra nahazo azy teo amin'ny lohany. Ny iray kosa vita tao an-toerana ihany ny fitsaboana azy no ny ratra tamin'ny tongony. Marina fa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, Mikael Randrianirina no nandefa fiaramanidina manokana hitondra azy taty Antananarivo vantany vao nahare izany. Avy hatrany dia notsenainy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny sampana vonjovoina ny Agera ny marary ary nampanaovina scanner sy échographie. Hita taoriana izany fa tsy misy atahorana ny ainy ary tsy mila fandidiana fa kosa mila fanaraha-maso mandritra ny andro maromaro. Tonga eto moa zany ny fitondram-panjakana izay soloan'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka tena tonga eto amin'ny hôpitaly mandray anareo noho ny voina izay nahazo anareo tany Mananjary. Tonga eto amin'ny hôpitaly anareo isaorana manokana Andriamanitra mitantana ny dianareo ary indrindrandrindra ny fandraisany filohan'ny fanavaozana, ny fanomezany ny fiara izay nitondra anareo nakaty amin'ny Antananarivo. Isaorana manokana izy amin'izay fihetsika izay nanampy atsika tamin'ny fahatongavanareo taty. Mariana fa raisy ny fanjakana an-tanana manontolo ny fitsaboana azy ireo. Zay ny amin'iny resaka jirama mitoy ny fanadiadiana mikasika ity orinasa ity izay ataon'ny Vomera mpanadiady eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary toizana hatrany amin'ny faritra izay fanadiadiana izay. Tsy maintsy ivoaka ny marina mikasika ity orinasa mpanjakana jirama ity. Rano nambaran'ny Petra Kotoniaina tamin'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety Androany Maraina. Teo amin'ny micro Miray Andrianjafy sy Rijara Kodson no nanaovana izay fakana feo izay. Olona 4 avy amina fianakaviana samihafa no nianjeran'ny toeram-pivoahana. Fanisitrika ka tsy misy misitrika fa mitoy ny asan'ny Vomera mpanao fanadiadiana atao amin'ny Assemblée nationale mikasika ny fitantanana ny jerama ary tsy maintsy tohizana hatramin'ny fara. Veto tsara tsy maintsy tohizana hatramin'ny fara. Na ia faly na ia tsy faly. Zay no ny tombontsoa ambonin'ny firenena. De mampafantatra an'izay amin'ny vahoaka malagasy agny zany mitohy. Tsy handiso fanantenana anareo zany ny asa zay ataonay. Na inanina resaka mety mitranga any ivelany agny eo am-panomanana ny fidinana any amin'ny province anay zao. Sy hoela de hidina amin'ny province. Zay dia ho fantatrareo miandalagna io ihany ny asa. Ny Androany moa dia fanalazainareo teo mitohy ny fanadiadiana
atao ny audition miaraka amina hevitra ao any a cour de compte miaraka eto ny ekipa ny Jirama hamaly ireo zavatra hanontaniana enazy mikasika ny fitantanana an'ireo vola be omeny fanjakana zay ny votoatiny tena resaka ataona androany a de misy document moa zany tadiavina sy mbola azonay ny apahany amindreo de hitondra fagnazavana mahakasika an'izay izy zay. Eo amin'ny resaka fampianarana sambany teo amin'ny tantarany ministerany fampianarana teknika sy ny fanofana arakasa no isy fionambe ahitana ny solotena rehetra avy amin'ny lafivalynosy hiara ifampidinika amolavola ny fanavaozana lalina sy mahomby ary maharitra natsarana ny rafi-pampianarana ifanaraka amin'ny filan'ny fampandrosoana toe-karena sy arat sosialy eto amin'ny firenena ho atao an'ny mahajanga amin'ny 1 aogositra 2024 izao io fionambe io mifanindran-dalana amin'ny fanatanterahana ny fanatanjahantena an-tsekoly izay sambany ihany koa no andraisan'ny ministerany fampianarana teknika anjara ho atao an'ny mahajanga ihany koa amin'io herinandro io. Ny antsipian'izay eo amin'ny sarin'ny Roger Andriamanalina. Ho afaka hitondra hevitra sy sosikevitra amin'io fionambe ho fanavaozana ny fampianarana teknika sy ny fanifarana arakasy io avokoa na ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny sehatra tsy miankina ny mpiara-miombonantoka teknika sy arabola ny fiarahamonim-pirenena ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ireo mpandrara sy ny syndika ary ireo rehetra andray anjara amin'ny fionambe kendrena ny amolavola vina iraisana sy paikady mazava amoahana taridalana stratégique anatsarana ny rafi-pampianarana ny fomba fampianarana sy ny kalitaon'ny fampianarana teknika sy ny fanofana arakasa ahafahan'ny tanora miditra amin'ny asa mendrika sy mamokatra aorian'ny fianarana taony sy ny fampiofanana arakasa azony. Ny tanjona zany dia hoe fampahafantarantsika amin'ireo zava-misy rehetra isa-paritra samy manana ny zavatra misy ao aminy sy ny famokarana izay misy ao aminy dia tsy maintsy fantarina tsara aloha zany dia arakarak'izay koa zany no antsitsika ny formation na tolom-piofanana izay atao mba hifanaraka amin'ny tsenan'ny asa satria matetika zany dia tsy mifanaraka amin'ilay zava-misy sy ny vokatra izay misy izay vokariny ao an-tanàna ny fanofanana izay misy dia amin'izay ny tanorantsika tsy mitady asa intsony fa efa fantan'ilay zava-misy ao aminy dia menazy ny teknika ny fanofarana amin'izay dia tonga dia hainy no mitrandraka an'iny hainy no mamokatra an'iny dia miasa ho an'ny tenana izy dia miasa ho an'ny fiarahamonina izay misy azy. Io koa zany ny fahaizana mampiasa ny eo am-pelantanana mba tena hisy vokany tsara ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fo mamohan'ny olona marefo. Amin'ny alalan'ity fionambe ity araka izany no hanamafisan'ny gouvernemanta ny fahavononany anorina rafitra fanabeazana teknika sy fanofanana arakasa mahomby mifanaraka amin'ny filan'ny firenena ka ahafahan'ny tanora malagasy mandray anjara feno amin'ny fanavaozana ny Madagasikara. Anatin'ny fanavaozana sady lalany makany amin'ny fifidianansika amin'izao eo amin'ny raharam-pirenena mila vaozana sy mafisina ny fahaiza-manao amin'ny fikarakarana ny fifidianana indrindra ho an'ireo antoko politika sy ireo mpisehatra rehetra toy ny KNF CNOE, ny CENI, ny Transparency International sy ny sisa. Nisy ny atrikasa izay no karakarain'ny tetikasa mahasaky momba izany no sady nanomezana sehatra ny vehivavy sy ny tanora ampiroborobo sy andalan'ny demokrasia eto Madagasikara. Keita Rivila sy Tantely Andriambelo. Ny fampandrosoana anjara ny vehivavy sy ny tanora eo amin'ny lafiny raharam-pirenena no iasan'ny tetikasa masaky tao anatin'ny telontaona ny jorony mbola ambany ny tany farisian'izy ireo amin'izany ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ity tetikasa ity aratsahivina ohatra dia efatra 500,000 ny tany fandraisana anjara ny mpifidy teto Madagasikara nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 nidina ho 700,000 io zany ny taona 2024 tsikaritra tao anaty vanim-potoana roa ireo fa mbola ambany hatrany ny taha fandraisana anjara ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy indrindra fa ny tanora araka ny fanadiadiana avy eo anivon'ny vondrona afrikanina. Ny fifidianana izay fandraisana anjara voalohany eo amin'ny raharam-pirenena
antony nanatanterana ny atrikasa nandiniana ireo olana sy vahaolana manodidina ny demokrasia, ny fifidianana ary ny fampandrosoana. Miezaka zany dia hoe mba ho hanana tanora, mba hanana olom-pirenena afaka misehatra kokoa zany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, mahalala tsara ny zava-misy iainan'ny firenena malagasy dia mba hitondra ny fanatsarana sy fosikevitra be deabe avy amin'ny tsirairay zany hoentina hanatsarana izay fitantanana sy ny lafiny fandriampahalemana eto Madagasikara izay. Ny tanjona aorianan'izao atrikasa izao dia mba ahafahan'ireo ataontsika hoe acteur misehatra amin'ny lafiny fifidiananareo manana otiana base izay hoentina hoe manatsara n'izay lafiny fifidianana izay satria raha tsika mahafantatra ny kritika miseho amin'ny fifidianana eto Madagasikara hatramin'izay dia miezaka zany izay mizara ny tokony ho zavatra hiseho izay andrandray ny vahoaka moa zany raha ny marimarina kokoa mba ahafahana manatsara n'izay lafiny fifidianana eto Madagasikara zay. Nandray anjara teto ny solotena ny tanora, ny vehivavy, ny KNF Noé, ny CENI, ireo antoko politika. Haharitra 3 andro moa ny atrikasa izay tohana ny firenena mikambana vola na ny Fonds pour la consolidation de la paix amin'ny alalan'ny tetikasa Masaky. Foara be ara-pahasalamana, tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana, hitiliana, izahana ary tsaboana karazana retina maro no meniny avy eo anivon'ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro 7 etsy amin'ny kianja ny Pareny Mahamasina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny volana Aogositra izao. Mpitsabo maromaro avy eto an-toerana sy avy any Etazonia no hifarimbona mandritra ity hetsika foara be ara-pahasalamana ity. Ny andindininy hoentiny Olivier Andremololo-Miaja sy Roger Andriamanalina. Nanaovana antso maneran-tany mihitsy ary be dia be ny olona platsaka an-tsitrapo zany vonona ary efa nazahoana lalana mba hoeto amin'ny finazantsika zany anolotra n'izany tolotra zany miaraka indrindra ireo dokotera, ireo paramède sy ireo mpikirakira fahasalamana rehetra eto atoerana izay manana ny traikefany tokoa satria rehefa mifandray amin'ny any velany dia tsy latadanja ny amin'izany. Ity foarabe ity zany dia ho an'ny daholobe izy ity. Mety mahaliana antsika hoe ahoana moa zany ny fandehanan'ilay izy amin'ny ankapobeny dia ity antsoina antsika rehetra izay te hisitraka ny fitiliana, ny aretina. Ankoatran'izay dia misy ny fizaham-pahasalamana. Ity fizaham-pahasalamana ity zany amin'ny tendry mitoraka ity dia misy sokajiny maro samihafa mihitsy ary eritreretina hoe masehaka ny atao hoe aretina izay mety misy eto Madagasikara indrindra fa eto ampovoan-tany zany. Indrindra fitsaboana amin'ity dia mifanaraka tsara satria vo avy amin'ny dokotera maro samihafa ianao dia andeha hisitraka ny fanafody. Ary marina fa ny fanafody dia 0 ariary na hoe maimaim-poana fiteny azy. Tena ngeza be koa dia ity misy fiarovana tsy arary atao amin'io. Ary io dia ataoko fa zany rehetra resahako rehetra zany dia programa izay ataony ny fahasalamam-bahoaka, misy tena fahasalamam-bahoaka fa izay zany dia mipetraka ho mpiara-miasa mba hanampy satria hitantsika fa ny fanaovan-javatra dia mahafinaritra foana rehefa iombonana ary ahitana vokatra kokoa. Zany hoe efa misy daholo zany programa zany ary ity ilay hoe fiarovana ity dia misy teboka anao koa zany mba tiako tsindrina ao anatin'izy io. Ny voalohany dia hiarovana anao tsy arary. Dia misy programa New Start fiteny azy amin'ny teny anglisy na hoe fiaingana vaovao fa izy ity koa zany dia fitazomana anao ho salama mandrakariva amin'izao fiainana azo azaina hoe lalovantsika zao zany. Resaka fanabeazana ara-tontolo iainana fantary fa ny fitsidiana valan-javaboary dia efa tafiditra ao anatin'izay fanabeazana ara-tontolo iainana izay. Ho an'ny eto Antananarivo dia tsy mila miala lavitra akory fa etsy Mertsetosika dia efa misy valan-javaboary ny Lemurs Park izany ho an'ireo mandalo miala sasatra ihany koa moa zany mazava ho azy.
ny vahiny no tena betsaka tonga mitsidika ity valan-javaboary ity kanefa dia azontsika atao tsara ny mitsidika izany Lemurs Park izany. Anisan'ny manampy betsaka ny tanora sy ny ankizy malagasy ny orinasa Colas mitondra azy ireo mitsidika ny valan-javaboary ary anisan'izany ny etsy amin'ny Lemurs Park tamin'ity androany ity dia nanatanteraka fitsidiana izy ireo niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny namana Girardora Mambasosy Rodriguez Zafmaly. Manodidina ny 4,000 isan-taona eo ireo mpizahatany mitsidika ny valan-javaboary Lemurs Park eto Imerintsiatosika. Tsy dia mahaliana ny malagasy loatra satria raha ny antontanisy dia 5 isan-jato monja ireo mpitsidika eto ihany raha be indrindra no malagasy. Miara-miasa akaiky amin'ny Lemurs Park ny orinasa Colas izay misehatra amin'ny asa vaventy manome tohana ara-bola hikarakarana ireo karazam-biby sy zava-maniry arovanato no sady ihany koa manome ny atao hoe fanabeazana ara-tontolo iainana ho any ireo ankizy sy tanora malagasy. Efa 12 taona zao ny fiara-miasa miaraka amin'ny Lemurs Park dia miorganiser session ana éducation environnementale zany izahay ao anatin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny Lemurs Park io dia izay ny antony tondrana an'ireto ankizy reto androany mitsidika an'izany an'ity toeran'ity. Efa plus de 36 000 bénéficiaires zao no bénéficier an'io l'éducation et sensibilisation environnementale io teto Madagascar des plus de 1200 enseignements. Ity session ity moa zany dia agréé par le ministère de l'éducation nationale dia ankehitriny moa zany efa plus de 600 arbres no nivolena tato amin'ity parc ity izay mireprésenter 12 espèces endémiques na hazo eto Madagascar. Natoro an'ireto ankizy reto ireo karazana gidro arovana ato amin'ny Lemurs Park, ny fomba fitaizana sy fikarakarana azy ary ireo sakafo sy fitsaboana atao ahafahan'ireo ankizy ahay hiaro ny tontolo iainana sy ho sarotiny amin'izany. Tena zava-dehibe tokoa ho an'ny zaza malagasy ny fampianarana ny zaza amin'ny fiarovana ny natiora eto amintsika amin'ny taonany mbola makely anazy mba ahafahana mitombo miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny lesona rehetra ampitaina aminy. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 misy ny fiaraha-miasa tamin'ny orinasa Colas, fiaraha-miasa Lemurs Park sy Colas ary efa mahery ny zaza rahetsy nampianarinay mba hiaro ny tontolo iainana sy ny zavatra arovana eto Madagasikara. Teratany vahiny iray no nanangana ity valan-javaboary tsy lavitry ny renivohitra ity ny taona iray sy 2024. Karazana gidro 7 no arovana sy tezainato. Anisan'izany ny maki, ny sifaka, ny varika sy ny maro hafa. Misy ihany koa ireo biby mandady sy ireo karazana zava-maniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Anisan'ny tombony amin'ny fitsidiana eto ny ahafahana mahita akaiky mivantana ireo biby tsy mihidy anaty vala fa mikarenjy ety anaty natiora. Dia resaka kely momba ny toetrandro indray isika. Mbola somary mangatsika ny andro amin'izao indrindra ho an'ny eto amin'ny faritra ampovoantany amin'ity fiandohan'ny volana aogositra ity dia fantatra fa mbola ao anatin'ny ririnina tanteraka isika eto Madagasikara. Ny maripana eto ampovoantany ihany mantsy no ahafahana mamaritra izay ririnina izay any amin'ny faraparan'ny volana aogositra any vao hanomboka hiditra ny lohataona raha ny vinavina lavitra ezaka nomeny ny teo anivo ny mpamantatra ny toetrandro. Nanao fanadihadiana mikasika izay Volana Faratsosy Firarjaona. Naalana tsy toy ny fahita mahazatra ny herik'andro tamin'ity vanim-potoana ririnina ity na dia mbola ao anatin'izay vanim-potoana ririnina izay azy isika dia tsapa ambony ny maripana manerana nosy fa ny eto Antananarivo sy ny manodidina no latsaka ambany kokoa raha ny fanazavany ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ny ririnina izay tsapantsika tamin'ity indrindra fa ny afovoantany no hoe tena nidina be ny maripana. Aloha ataoko hoe fidinana azy fiakarana rehefa miresaka zany mba tsy satria
lasa le mangatsika sy mafana matsy manahirana indraindray satria misy olona zao any mafana nefa ny anao mahatsapa hoe mangatsika le andro dia izay zany tiana hiaviana amin'ny akabeany zany zay zany a ny vinavina aloha vinavina hita aloha zany tamin'ity satria vinavina lavitrezaka ao anatin'ny ray volana hatramin'ny 3 volana ohatra no vokany aty aminay aty dia ny zavatra hita zany amin'ny akapobeany zany hoe tendance amin'ny akapobeany dia ambony izay maripana izay na dia sokatsitsika hoe mbola anaty ririnitsika ny zavatra hita ohatra nandritra ny 2 herinandro mifanesy zao ohatra ny aty voatany zao efa nahitana aloha izay aloha iny zany dia le faresaka foana hoe hatramin'ny any faritra Karatriny manodidina 4 degré zay lazaiko anareo hoe ambany be maripana mangatsika be mihitsy izay mangatsika tena mangatsika aloha na dia taninazy fa ny aty amin'ny ankoatran'izay zany rehefa mivoaka an'izay efa manodidina 9 aty voatany 13 hatramin'ny misy hoe ny haute terre zany fa ny aty any amin'ny large zany any amin'ny côte na raha vao mivoaka ny voatany dia efa manodidina an'izay hoe 17 degré Celsius zany ny maripana ambany fa raha ohatra kosa maripana ambony no jerentsika dia manodidina amin'ny akapobeany 20 hatramin'ny 30 amin'ny akapobeany manerana Madagasikara ka raha hitentsika 30 degré Celsius zany tsy hosokajiana ho ririnina mihitsy zany zavatra fa ny aty voatany ny tena hentsika izay fahatsapana hoe ambany be izay le maripana zany. Any amin'ny faraparan'ny volana aogositra ny vao anomboka amarana ny ririnina izany hoe hiditra tsikelikely amin'ny voninandro lohataona isika eto Madagasikara. Ireo maresaka ara-panatanjahantena itily ireo mpilalao malagasy latsaky ny 20 taona ary anosika azy ireo hiditra amin'ny sehatry ny Matianina eo amin'ny taranja baolina kitra ny club Delta United. Anomboka amin'ny sabotsy ho avy zao izay fitiliana na détection ho tanterahan'ireo teknisiany eo anivon'ity club ity tariny maître Tity Rasoanaivo izay anisan'ny mpilalao efa nitondra avy ny voninahim-pirenena teo amin'izay tontolon'ny kitra malagasy izay. Kanto Renevorson sy Tantelandriambelo. Club ampiofana sy tarika an'ireo mpilalao ho any amin'ny sehatry ny Matianina eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny Delta United. Maro ireo mpilalao malagasy no mana-talenta sy fahaiza-manao amin'ity taranja ity, saingy lesoko ny tsy fahampian'ireo mpitily sy mpampiofana eto Madagasikara. Tsy natao hoe hitaizana fotsiny le Delta United fa indrindra io test io na io détection io fa tena hitsorovana ireo ankizy tena efa mana-talenta ho atosika any amin'ny niveau ambonimbony ratsorina dia ny hoe alefa any amin'ny grande équipe rehefa avy eo zay ankizy tonga ao orientena mihitsy ho any amin'ny haut niveau, any amin'ny haut niveau io ataon'ny eto amintsika ny PFL na ho any amin'ny haut niveau ho any epita indrindra zay ny tanjan'ny Delta hanosika ny ankizy ho any satria eto amintsika tsy misy formation tena hoe azo antoka avy any ambany dia ny Delta anisany hanosika ny ankizy ho any amin'izay lalan'izay. Anomboka ny asabotsy izao ny fitiliana ho tanterahiny Delta United etsy amin'ny kianjany Iskatamen. Ireo mpilalao latsaky ny 20 taona na ny U20 sy ny latsaky ny 17 taona na ny U17 no voakasika izany. Fanaovana détection izay dia anakaiky indrindra dia amin'ny asabotsy 9 aogositra 2024 ao amin'ny kianjany Iskatamen ny anaovana an'izy io manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Dia marihana fa mpanazatra Matianina avokoa no avy ao hanao an'io détection io ary tena mananatsakefa momba an'izay fanaovana détection ny tanora izay. Dia araka nefa voalaza namana teo dia manomboka amin'ny 19 taona ka hatramin'ny 20 taona ny ankizy ho fateninao anatin'izany dia tongava fa tsy handisy fanantenananareo ny Delta United. Vao fanomboana izao ataontsika Antananarivo manodidina nanaovantsika ny détection manomboka amin'ny sabotsy io fa mbola hitatra antsika ho any amin'ny faritany ary aniaka amin'ny Madagasikara rehetra antsika mitazana sy tsikilo an'ireo ankizy zay tena mety sy mana-talenta mba ho amin'ny Delta United. Aoriana ny eto Antananarivo renivohitra dia hisy ihany koa ny fitiliana ho tanterahina amin'ireo distrika manodidina toa Navaradrano sy ny any Amahintsy.
Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny resaka kolotsaina fandrika midika hoe fihavanana fifanampiana ary firaisankina karazana kolotsaina sy fomba mampanao mampalaza ny faritry Sofia izy ity nisongatina ny fahombiazana ara-toekarena sy ara-kolotsaina ary ara-panatanjahantena nandritra ny hetsika festival fandrika andian'ny fahatelo natao tao Ambatoria tao amin'ny distrikany Bealanana. Hita taratra tao anatin'izany ny fiombonan'ny samihafa loko ara-politika sy ny fahasamihafana amin'ny lafiny maro eny anivon'ny fiarahamonina. Ambintsy Andriamaservelo. Mamelo maso ny dihin-drazana dia nidihika toko sy ny osika karavoana ny festival fandriaka fanaon'ny Andres Mpanakanto aty Ambatoria Bealanana. Eo ihany koa ny dihy rodobe dia ny salegy izay mampiavaka ny tapany avaratry ny lozy. Mpanakanto am-polo no nandray anjara tato anatin'ny festival fandriaka andian'ny fahatelo. Ao nefa malaza, misy kosa ny vao misonitra. Isan-taogno zegny matetika hitantsika amin'ny vaovao fogna zany le artiste alay. Izy ny tegna miankigny amin'ny vahoaka le aty amin'ny faritra zany. Amin'ny maha izy iarahagna zany. Avy amin'ny alalan'igny zany tsongagna le artiste le asaigny mandeha magnafana le festival fandriaka. Agnisan'olo tegna nangatahan'olo moa zany Dadilovy miaraka amin'ny Zandry Oresy mahita anagna le de nomaly koa moa zany Yesga mandeha mahitsy Jorsay de Amara. De troisième jour amizay tegnanay moa zany agnisan'ny artiste zanatany de agnisan'ny magnano mamody le festival zany. De nitsongaigny manokagna koa zaza malala fomba Victoria ary ny safidigny koa zany Sangalova na Morin izay agnisan'ny zanaky ny faritra koa. Zany hoe presque zanatany zany tegna ndesigny namaragna azy de zandrikely Jirasy koa. Feno ny ankolafy amin'ny festival fandriaka nahazo ny anjara ny zaza sy ny tanora eo ihany koa ny fifaninanana baolina kitra lahy sy vavy ary fifaninanana moringy iza ny fanorilahy na bondy. Ambatoria ireny votry ny toekarena ato amin'ny faritry Sofia ny nanaovana ny festival fandriaka. Vola 100 miliara ny mihodina ato. Nandeha ny varotra rehetra sy ny fitaterana nandritra ny 3 andro. Akoho Amamborona Anarivo no lafo. Avo efatriny ny omby ny vonoina teny an-tsena. Zava-pisotro manodidina ny rivoka zao no lafo ary ampahany voatanisa fotsiny reny. Tombony aminay taximoto amin'ny festival fandriaka tegna tsara mijano mitatitra e. Tsy andavanandro break de voyage fogna fa izy koa fa nanomboka tamin'ny kamisy festival igny break mavita 8 voyage zay 7. Antegna fo reraka e magnanjany. Andavanandro zay glacière raiky foana lanay amin'ny Eskimo. Nanomboka festival tamin'ny kamisy zay malany glacière 3 isanandro amin'ny Eskimo, yaourt boire, clarinette. Fahombiazana no azo tamin'ny festival fandriaka andian'ny fahatelo fandriaka izay midika ho firaisankina asa tao anatin'ny fanampiana. Nanaporofo izany ny mpanotrona sy ny mpanohana dia ny mpandraharaha ny mpano politika mpitondra fanjakana ary no nombofidy tariny solombavam-bahoaka Colonel Josandry René. Mila miaraka rehefa hanandraha. Zaho zao zany fogna raha tegna tako. Mampiavaka ny biady, mampiavaka ny olo tsy mifagnaraka. Teza koa moa nareo nisy anty teto Bealana. Iny vaovao mahafinaritra be iny ihany koa no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny rampitso indray mirary soratoko klasy toko favy.